Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray andro ty profesora anankiray dia nanana anjara hitondra loha hevitra mahakasika ny famelan-keloka mba ho ampianarina amin'reto mpianany. Dia nasainy nitondra kitapo misy ovo ny mpianatra tsirairay tamin'izany. Rehefa nanomboka amin'ny fampianarana dia nasain'ity profesora ity nosoratan'ireo mpianatra tsirairay teo amin'ilay ovo izay nentin'izy ireo ny anaran'ireo olona izay tsy tian'izy ireo avela heloka mihitsy fa hananany alahelo sy hankahalainy mandrakariva. Avy eo dia ilay profesora hoe tsy maintsy mibaby an'ireo kitapo misy ovon'ireo ny mpianatra tsirairay. Samy mitondra ny azy avy naiza naiza toerana nalehan'izy ireo. Dia nataon'ny mpianatra izany. Ny volana manaraka nefa dia nanomboka tsy tantin'ireto mpianatra reto intsony ny baby an'ilay kitapon'isy ovy izay misy ny anaran'ireo olona izay tsy tiany avela heloka. Tsy ela taoriana izany anefa dia toa tonga saina ny mpianatra ary nieritreritra ny vesatra ny lolo-po izay tao anatiny tao. Tsapan'ireto mpianatra reto ihany koa fa verihery fotsiny izy ireo teo ampitondrana izany ovy izany. Ary ankoatr'izay ny aloha ihany koa ireo ovo ireo tao anatin'ny kitapo ary dia ny riny reto mpianatra reto fatratra ny anala sy anary faran'izay aingana ireo ovo loha ireo ka tsy hibaby izany intsony. Tsarovy ary mpiaino malala fa ny famelanao ny heloko ny hafa dia fanomezana sy tombontsoa lehibe ho an'ny tenanao ihany koa aloha voalohany indrindra. Raha toa mantsy ka fikirinao mandrakariva izany lolo-po izany, tsy avelanao hiala aminao mihitsy, dia ny fonao no simba voalohany ary ny fahasambaranao sy ny fitahiana tokony ho azonao dia lasa mihamana lavitra anao. Noho izany ary anio dia anio ihany mianara mamela heloka. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Fofeny fifaliana no iarabananao manaraka fandaharana eto amin'ny feo fanantenana. Ny fandaharana ara-pahasalamana no arahanao zao koa dia manasanao ary hankafy ny fiarahana. Aretina anisany mahavolona maro tokoa ny AVC. Fatatsika hoe fahatapahany lalandrà zany raha tsy teny afa-tsy eto amintsika eto Madagasikara. Betsaka tokoa no mitondra faisana noho ity aretina ity. Iresaka mahakasika izay indrindra amin'ny fandaharantsika anio. Ny AVC moa dia alavaina amin'ny hoe accident vasculaire cérébraux na tenenintsika tsotra hoe fahatapahany lalandrà. Matetika io aretin'io dia vokatry ny fisian'ny raha mivaingana ao amin'ny panelira na artère izay mikorina mankany amin'ny ati-doha. Mety ho betsaka ny antony mahatonga io fisian'ny raha mivaingana io any amin'ny artère. Isan'ny mety ho antony izao no hoe arakaraka ny itombon'ny taona dia mety hasimba ny anatin'ny artère na ny panelira. Mety koa ho vokatry zava-mahadomelina toy ny sigara. Mety ho antony ihany koa ny fiakaran'ny tosi-drà. Eo koa ny cholesterol tafahoatra ao amin'ny olona
na ny aretina diabeta. Zany rehetra zany dia mety ho antony ampisy raha mivaingana ny anaty lalandra avokoa. Misy selandra antsoina hoe plakety, ohatrany hoe kapila bitika any anatin'ny rahantsika any, dia ireo no mitambatra tsikelikely ka mahatonga ny raha mivaingana na ilay antsointsika hoe kaio. Anio ary dia manana torohevitra mahasoa antsika Dr Georges Pamplona. Araka ny fantatra dia ny ranom-boankazo mifototra amin'ny ranona voatabia dia manampy betsaka amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Noho izany ary ity ranom-boankazo atoranao ity dia anampy betsaka anao amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Marihana aloha fa ho an'olona ray izy ity. Ny fatrany zany dia eo amin'ny 500 mililitatra eo na fefa litatra ho isika. Inavy ny zavatra ilaina: voatabia atonotony 4, zany hoe raha lanjaina ny voatabia iray amin'ilay voatabia 4 zany dia eo amin'ny 520 grama eo zany ny ray. Dia tongolo gasy asiny 2 ka eo amin'ny 3 grama eo ny asiny ray. Dia bazilika 2 sotro ka eo amin'ny 2,4 grama eo ny iray sotro. Dia 2 sotro zany no ilaina. Tsara kokoa raha ravina mbola vaovao no ampiasaina amin'ity bazilika ity. Raha ohatra kosa ka maina ihany misy, satria tsy voatery hisy bazilika foana mandavantaona, dia rehefa avy nafangaro izy rehetra vao arotsaka ao amin'ilay ranom-boankazo ny bazilika maina. Averiko ilay zavatra ilaina teo: voatabia 4 antonontonony, tongolo gasy asiny 2, bazilika 2 sotro. Ahoana ary ny fomba fikarakarana azy? Potehana amin'ny fanaovana ranom-boankazo ny fangaro rehetra dia azo sotroina vetrana izy avy eo. Zany hoe potehana avokoa zany ny voatabia efa sasana tsara, dia ny tongolo gasy efa voavofy ary ny bazilika 2 sotro. Azonao asiana sira kely izy raha izay ny tianao. Tsy voatery sira, azo asiana siramamy ihany koa raha toka olona tsy misy diabeta. Marihana averiko fa raha ravina bazilika maina no ampiasaina dia afangaro zany aloha ilay voatabia, tongolo gasy, zay vao arotsaka ny bazilika maina. Fa raha toa kosa ka ilay izy vao lena iny no ampiasaina dia tonga dia totona miaraka ny voatabia, ny tongolo gasy ary ny bazilika. Fitentsika malagasy indrindra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Andramo ary ny ranom-boankazo fa hahasoa ny fahasalamanao izany. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy izoanitra noho ny farimbona nahatotosa izany, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ry mpiany malala, ny voninahitra, ny dera, ny saotra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, mendrika an'izany hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny aromandrakizay mandrakizay izy. Aroantsika rehetra ny fahazavan-tsaina raha hianatra ny teniny isika, satria fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalana izany tenin'Andriamanitra izany. Ho antsika rehetra ny fahatongavana eo amin'ny tanjon'ny fahamarinana tsy azo idikevitra, satria manamarina antsika, manamasina antsika izany teniny fahamarinana izany. Araka ny tenin' Jesosy amin'ny Jaona 7:12, ka ny indininy fa 7:12 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana.
koa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva ny taridanana antsika ho amin'izany rehetra izany. Iary hivavaka isika. Tompoandriamanitra ay, misaotra midera mankalaza anao izay raha mbola afaka hianatra ny teninao. Ny fananao masina tokoa anay no taridalana anay ho amin'ny marina rehetra hampianatra anay ny sitraponao, ary izany fananao masina izany no ametraka ny fahazavan-tsaina ao anatinay tsiraray avy, ka nana fanetrefena tanteraka izahay, ka ny sitraponao reriany no ekenay, mba ho taterahanay aminaran'i Jesosy. Amen. Zao na 17 ka ny 19 ary zao ny fiainana manakizay dia ny mahafantatra ao Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy izay ny rahanao. Efa nambara tamintsika ary fa Andriamanitra dia tsy naneho ny endriny, tsy naneho ny tarehiny tamin'i Mosesy, ary tsy misy na iza mbola nahita ny endriny sy ny tarehiny. Fa nanazava tsara Jesosy Kristy ho antsika izay hivavaka amin'Andriamanitra dia tsy afaka ny hanao zavatra hita maso, hanao sary sokotra hita maso, na molavola zavatra hita maso, na hanangana zavatra azo tsapaitanana, fa hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Iverenantsika kely io amin'ny Jaona 4 ka ny 17. Jaona 4:17 aminaran'i Jesosy, fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahakany izany. Rehefa nandrean'izany ilay vehivavy Samaritana dia zao no antsoantso nanakoako teo amin'ny fiainany. Jaona 4:1 ka ny 15. Aminaran'i Jesosy, ora vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Rehefa nandrean'izany tenin'i Jesosy zany ary ty vehivavy ity hoe tonga ankehitriny ny ivavahan'ny mpivavaka marina ho amin'Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fahamarinana, dia hoy izy hoe fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy. Ry-piaino malala, ny fahatongavan'ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, dia tarika atsika ho amin'ny fivavahana marina amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana, mivavaka amin'inona izasy ianao? Ahoana ny fomba fivavako sy ny fomba fivavakao? Fa ity vehivavy Samaritana ity dia mbola nivavaka tamin'ny zava-misy tao Gerizima teo aloha. Mbola nanana ny fomba fivavahana izy. Mbola nisy an'ireo sarisarin-javatra maro samihafa izay nivavahana. Fa rehefa nandre izany antso-pitiavana, rehefa nandre izany antso feno fahamarinana izany izy, dia hoy izy hoe tonga ankehitriny ny Mesia, ny Mesia ilay voaositra, Kristy ilay voaositra, tonga ankehitriny Jesosy ilay mpamonjy mpanafaka. Zay mantsy ny volaza ao amin'ny Mateo 1 ka ny 9:20, rehefa nambara izy moa ny anaran'ny zanaky Josefa sy Maria. Vakitsika eo amin'ny Mateo 1, Mateo 1 dia vakitsika ny 9:20, ka hiteraka zazalahy izy ary anarana tany hoe Jesosy, fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ndikany hoe Jesosy dia hoe Jehova no mpamonjy. Ry-piaino malala, lay Andriamanitra zay tokony ho fatatsika ny momba azy, fanahy sy fahamarinana, dia vonina hamonjy antsika, hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Eo amin'ny Jaona 1:7 ka ny 14 aminaran'i Jesosy, zay rehetra manota no mantika ny lalàna, fa ny ota no fandikan-dalàna. Hamonjy antsika ho afaka amin'ny fandikan-dalàna, hamonjy antsika ho afaka amin'ny tsy firarahiana ny didin'Andriamanitra, izay efa nambaran'i Jesosy mazava tsara ao Mateo 2:20, Mateo 2:20 ka hatramin'ny 2:20.
rehefa namaly ny fanontaniany ny sadoseo Jesosy any napahasina ny sadoseo dia namaly ny fanontaniany fariseo Jesosy ao dia ozy hoe ny lalàna ane ka lalàm-pitiavana ny didy dia lalàm-pitiavana zao ny voalaza eo ny fevatra amin'ny telopolo na fahefapolo Mateo 2:20 naran'i Jesosy fa ny fariseo no nandre fa napahasina ny sadoseo izy dia niangona ary nakare tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nakafanazy ka nanao hoe mpampianatra ô ny didy manahoana moa ny lehibe eo amin'ny lalàna dia Jesosy taminy tiava ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia zao tiava ny namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany hoetona lalàna rehetra sy ny mpaminany eny mamonjy atsika Andriamanitra mamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana fantianany didin'Andriamanitra didin'Andriamanitra didim-pitiavana ny fahotana zany dia io tsy fananana fitiavana io tsy fananana fitiavana n'Andriamanitra tsy fananana fitiavana ny namana mba manahoana ny tokantranontsika manahoana nareo mivady ao manahoana ny fiainanareo mivady manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy manahoana ny fifandraisan'ny mpiaramonina ny mpiray fiangonana ny mpiray fokotany manahoana ny fiainan'ny fiarahana rehetra eto amin'ity firenentsika ity ary maneran-tany Jesosy raha teo ny efa nilaza fa hiamangatsika ny fitiavany maro no ny abeny tsy fakatoavan-dalàna ao ny Mateo 7:20 no atantsika zany andiny 2:20 Mateo 7:20 ary no ny abeny tsy fakatoavan-dalàna dia hamangatsika ny fitiavany maro koa manafaka atsika lay Andriamanitra fanahy lay Andriamanitra fahamarinana hamonjy atsika ho afaka amin'izany tsify sy ny fitiavana izany ny tokantrano ny mpivady izay to mifandramatra mifamaly ary indraindray ary mifampiasa herisetra mihitsy vonona ry Andriamanitra fanahy Andriamanitra fitiavana hanafaka anareo avy amin'izany toerana misy anareo izany fa ny sary izay mety atsanganareo ny sary izay mety volavolainareo sy apetrakareo atsanganareo hosolon'Andriamanitra tsy afaka natanteraka n'izany fa monjena ny tokantranonareo izany eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy manahoana ny ray aman-dreny sy ny ankizy manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy amin'izao fotoana izao conflit de génération amin'ny teny frantsay mila an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana hanafaka antsika rehetra avy ao amin'ny toerana izay misy antsika ankehitriny ka ho tanteraka ilay teny ao amin'ny Malakia 3:7 dia izao zany tenin'Andriamanitra izany teny fikasana faminaniana izay nambarana io 7:20 Malakia 3:7 aminaran'i Jesosy indro zao aniraka ny le-paminano aminareo dia ny mbola tsy tonga ny andro ny Jehovah lay lehibe sady matahotra fa izy apodiny ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fandrao avy amelony tany amin'ny fandringanana mila n'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika ray aman-dreny sy isika ankizy eo amin'ny fampiravonana indray ny disadisa ao amintsika ao ny fampihavanana antsika mampalahelo ny zava-misy ny tsy fahafantarantsika an'Andriamanitra sy ny tsy firosotsika hivavaka amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana no mahatonga izany rehetra izany tonga ny fotoana izay tokony hiverenantsika eo amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana ary hivavahantsika aminy koa ny fitiavana ny hameny ny fondra lehilahy sy ny fondra vehivavy ao amin'ny tokantrano hameny ny fony ray aman-dreny sy ny ankizy hameny ny fony mpitondra fanjakana sy ny entina hameny ny fony mpiray birao hameny ny fony mpiray fiangonana hameny ny fony mpiray firenena izany fitiavana izany no hameny ny fony taranak'olombelona ka ho feno filaminana firindrana feno fakatiavana ty zao tolo zao izay misy antsika ity raha tena miverina eo amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika mamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana ivavaka isika Tompoandriamanitra ay dia raha saotra laza ery aja voninahitra omena ianao satria namonjy anay ianao ary mbola vonina hamonjy anay ianao ho afaka amin'ny fahotana lay fahotana fandikan-dalàna lay lalàna lay didim-pitiavana lay didim-pitiavana fifankatiavany mpivady fifankatiavany ray aman-dreny sy ny ankizy fifankatiavany mpiray fiangonana fifankatiavany mpiray monina fifankatiavany samy mpitondra fifankatiavany samy entina fifankatiavana eo amin'ny taranak'olombelona rehetra Andriamanitra fanahy sy fahamarinana ianao
mila mivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay ary mila mifikitra sy mahatoko tanteraka anao izahay dia anjaka izany fifankatiavana izany. Vonjeo zay ho afaka amin'ny tsy fahafantaranay tamin'ny lasa fa manomboka eto kosa dia hivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay ka ho voavonjy tanteraka ka anjaka tanteraka ny fifankatiavana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Terabako Ifankatiavare Ripire fanantenana Fefakaikindrindrane Nay tompo andrasatsika Aka utuni tompo Madiwampu 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 Zay lay onjany fanantenana.
tsinapy. Raha anao zavatra ihany dia aleo sitrakandro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Darena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re aza-janona fa manomanana olombanina. Ny voropotsy tokoa ny tsy manda omby a, ny tsikisika tsy miala makazo, ny mpiandakana tsy manadino vivoy, fa izahay eto amin'ny fandaharana koa tsy manadino miaraba anao ko dia ankaravona no anolorana anao ny arahaba, dia ny fiarahaba amin'ny pirahalahy no ndeha hoentinay aminao mpiaino ka ny anepo no mamentsovenso. Miaraba anao namana Nardina. Ny mpianala ihany koa namana Lantormisa Joely tsy misaraka amin'ny famaky ary mpanenina misakelo galandy. Arak'izany namana Lantormisa Joely isiketo amin'ny fandaharana fanabeazana ihany koa tsy misaraka amin'ny araba. Dia anterina ny araba izay efa nentinao teo ka ataoko fiaraban'ny erike ka ny kely voafafafy ny lehibe voapitipitika. Miraro ny soanao mandrakariva, miarabanao ihany koa namana Lantormisa Joely. Zay Noela, melohan'ireo soatsika amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva ny ombonantsika amin'ny vavaka amin'ireo mpiaino antsika. Dia hivavaka ary sika. Rainay tsara sy masindrina izay eny an-danitra, misaotra anao zahay fa mbola nitahinao sy narovanao ihany koa ka mbola afaka manao izao fandaharana izao. Misaotra anao ihany koa ny ambola ny arovanao ireo mpanaraka izao fandaharana izao, koa ny faniriana dia nitahinao an'ireo mpiaino rehetra izay mandre izao fandaharana izao, indrindra ireo ray aman-dreny izay mihaino anay ankehitriny. Ampio izy mba handraisany torohevitra tsara ho amin'ny fanabeazana ny zanany. Dia ireo zanany ihany koa omefa indrena ka haizany makatoa sy manaja ireo ray aman-dreniny amin'izany fanabeazana izay omeny ray aman-dreniny azy ireo izany. Dia ho fianakaviana ifankatia, ifanaja ary ifampatoky ane ireo fianakaviana ireo. Mihaino izany vavaka izany ray malalo, fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Eny ary, mino aho fa manana zava-baovao atolotra anay indray ianao anio namana Lantormisa Joely, ka resaka mikasika ninona indray ary no vohomanao. Ya, anio sika dia iobana amin'ireo fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina izay mahazo ny zaza noho ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreniny eo amin'ny fanabeazana azy. Raha azoko tsara zany namana Lantormisa Joely dia misy an'ireo fahavoazana ara-tsaina sy ara-batana mahazo ny zaza noho ny tsy fahamalian'ny ray aman-dreny ny le zaza eo amin'ny fanabeazana azy. Efa liana ny mpiaino antsika, inona avy izy ireo dia inona ny mety ho vokany ho amin'le zaza? Marina mihitsy fa tena misy ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina, na mety izy roa miaraka mihitsy aza mahazo ny zaza noho ny tsy fahamaliana n'ireo ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana ny zanany. Ary io tsy fahamaliana io zany araky mahatsy fahamaliana azy dia tsy mitsinjo ny vokatr'ilay fanabeazana mihitsy. Ao anatin'izany ohatra dia ao ny fietsika izay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fijerony masony. Ao ihany koa amin'ny alalan'ny fikikika amin'ny feony rehefa miteny na miresaka amin'ilay zanany izy. Dia misy ihany koa
ny tanany ray aman-dreny zay mikapakapa sy manambana ny amely tahihamaina na ikapoka na amely tontondro ny zanany. Zany zany anisany tsy fahamalinana fa eo ihany ko ny baiko izay ataon'ny ray aman-dreny ny tsy maintsy anaovana sy anatanterahana ilay zavatra anankiray eo no eo, tsy maintsy atao amin'ny feo mibetroka be ny ray aman-dreny misy ihany ko mandrahona ary misy mampitandrina mba hanaovana n'ilay zavatra na raharaza na iraka tsy maintsy atao eo no eo. Dia arahan'ilay fiteny manao hoe mahazo amiko ianao ary ataoko mahita na ataoko malala ny anarako ianao raha tsy mahavita an'io zao de zao. Zany zany lay tsy fahamalinana ihany ko zay ataon'ny ray aman-dreny. Eo ihany ko le anisan'ny baiko zay ataon'ny ray aman-dreny ohatra hoe asaina mibata entana mavesatra lay zaza nefa efa hita fa tsy zakan'ilay zaza le izy dia terenin'le ray aman-dreny ho bataina satria zay ny baiko zay ny tian'le ray aman-dreny. Ohatra ihany ko ny fampidirana ny zaza ho mpandray anjara amin'ny adiny mpivady. Zany zany dia anisan'ny tsy fahamalinana nefany de be ny ankizy na ny zaza miatrika izany tsy fahamalinana izany. Eo ihany ko manaraka an'izay ny famporisihana izay ataon'ny an-daniny mba tsy hitiavana na hanomezana tsiny ny ankilany. Ohatra hoe miady le mpivady zany dia bosiposina le zanany tsoty an'le dada, de le dada ihany koa mambosibosy an'le zanaka mba tsy ho tian'le reny. Zany tsy fahamalinana miteraka fahavoazana ara-tsaina eo amin'ilay zaza zany. Fa misy ihany koa ny filazana zavatra diso izay ataon'ny an-daniny mba hanendrikendrehana ny ankilany eo mason'ilay zaza. Dia le zaza no lasa pitsara, dia indraindray mandray fanapahan-kevitra le zaza na iandany amin'ny andany na ny iandany amin'ny ankilany. Zany rehetrarehetra zany dia ady mpivady zay atao io mason'ny zaza ka miteraka ilay fahavoazana ara-tsaina na ara-batana amin'ilay zaza. Rehefa miaino an'ireo tenin'ny tany saino teo ireo namana Lantoany Misa Joely dia mahatsikaritra fa misy fihetsika izay heverin'ny ray aman-dreny fa mety ka rehefa tena jerena le izy ay ve ka tsy fahamalinana mety hiteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina eo amin'ny zaza le izy dia akoatr'izay ihany koa namana Lantoany Misa Joely mety misy ve akoatran'ireo efa voatanisanao ireo karazana tsy fahamalinana hafa. Tsara mantsy mijery an'izany mba hafana tena manova ny fomba fitezana an'le zaza mba tena olom-banina tokoa le zaza. Marina de marina tokoa zany namana anaritiana fa tsy ireo voalaza teorery ihany no atao hoe tsy fahamalinana fa misy zavatra hafa ihany koa. De raha mieno zao ny mpiaino ny tanisa teo azy zao de zavatra zay mifampikasika amin'ilay zaza mivatana zany no nyresahana teo. Fa misy koa ohatra mikasika ireo fitaovana na fanaka izay manodidina an'ilay zaza mety ao an-tokantrano na mety any ivelany ihany koa. Dia raha jereny zany de hoe ny lamina eo amin'ilay tontolo misy an'ilay zaza dia indraindray misy tsy fahamalinana zay ataon'ny ray aman-dreny de mety hiteraka an'ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina ny zaza. Ohatra zany hoe misy zao trano misy tohatra sy lavarangana nefa io trano misy tohatra sy lavarangana io tsy misy arofanina dia mety menjera le zaza dia mety simba ny vatany ary indraindray mety simba ny lohany de mety hisy fahavoazana eo amin'ny ara-tsaina. Raha izay fa eo ihany koa izay tsy eritreretiny ray aman-dreny mihitsy fa miteraka zavatra tsy amin'ny zaza dia ny fametrahana zava-maranitra izay mora voaray na mora takarina ilay zaza izay mety ahavoadidin'ny tanany na ny vatany na koa mety hanindrona ny masony. Ohatra hoe antsy, lamina, fanjaitra, hety sy ny sisa izay apetrapetraka eny inanina eny tsy fahamalinana zany ka mety andratra an'ilay zaza. Manarak'izay de misy ny latabatra izay mitovy ahavo amin'ny halavan'ilay zaza izay mety aparatra azy. Latabatra indraindray nefa matetika tsy misy an'ireny le hoe plastika na fingotra harony ireny le sisiny de mety avodona ny lohany aparatra azy. Eo ihany koa ny dobo, ny lavadrano na ny fatsakana tsy misy fefy ilay dobo dia
mety latsaka o le zaza, misy zaza mandady a de afara latsaka any anatin'ireny lavadrano na latsaka any anaty tobo ireny, tsy fahamalina ihany ko zany. De io ihany ko ny fametrahana afokasika na fametrahana briquet takatry ny zaza, de ino ny raisiny de mety andorony trano na andorony bozaka na fako, ka mety amainy tenany mihitsy, tena hoe mahay ao anatin'le bozaka mihitsy na ao anatin'le fako le zaza, satria izy ihany nandoran'lay fako na le bozaka. Misy ihany ko ny fampatoriana ny zaza amin'ny fandriana avo na fandriana tsy misy arofanina. Efa misy manko zao le hoe fandriana superposé, dia misy amin'ny sasany amin'ireny tsy misy arofanina dia menjera avy eny ambony eny le zaza, de misy ny tapaka, misy vakiloha, misy tsy miveritsaina mihitsy aza. De ao ihany ko ny fandaharana zay jereniny zaza amin'ny televiziona na vakiny ny zaza na jereny amin'ny boky, de ao anatin'ireny mety misy sary mampatahotra na mety misy sarina fandarana tsy tokony jereny, misy le hoe film horreur, sary mamofady sy ny sisa. Reny zany dia tsy fahamalina ny ray aman-dreny nefa hitan'le zaza, dia miteraka an'izay hoe fahavoazana ratsainy zay. Ary zao no tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa ny zavatra zay hitany masony zaza, indrindra raha zavatra mampatahotra azy dia tsy miala any an-tsainy ihany, tsy miala any amin'ny atao hoe tsy kala peritreretany ihany iny, fa mijanona maharitra ao amin'ny eritreritany ao. De indraindray izy lasa manofo ratsy, indraindray izy mety hoe tena hoe manao krizy mihitsy ao anatin'ny alina ao, satria miverina tsainy le sary zay hitany, dia mety miteraka fahavoazana ratsainy zany. Ary iny ihany ko mety amolavola azy na koa hitarika azy hanao an'izay zavatra tsy tokony ataony sy tsy mifanaraka amin'izay taonany amin'ny taonany ankehitriny na mandra-pahalehibeny, mety misy fiatraika an'izany rehetrarehetra zany. De hono any namana lantoary misy ajoely, mieritreritra sy mahafantatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny maray aman-dreny azy zany. Tena hoe azo sokajiana ho herisetra atao amin'ny zaza ve zany reo rehetrarehetra voalaza teo reo. Mazava loatra tsy ampiambahambana namana anaritiana no ilazako fa tena herisetra ampiarina amin'ny zaza le izy, satria tsy fahamalinana. Satria tsy fahamalinana, tsy fahamalinana, tsy firayana, fanaovana goragorany amin'ny fitezana an'le zaza ihany keo, fanaovana gabo raraka, miraina azy eo amin'ny fanabeazana ny zaza zay mahatotohina ny fivelarany sy ny fitombony, ary indrindrindra miteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina ara-panahy eo amin'ilay zaza. De mazava loatra fa sokajiana hoe herisetra. Ary zao ny zavatra tsara ho fantatry ny ray aman-dreny, fa ny tsy fahamalinana ohatr'izany zany hoe atao hoe herisetra zany dia voararany lalàna ka mety mahavoasazy na zanakao ary io, ka misy olona mitaraina amin'ny fahitana an'izany tsy fahamalinana zay ataonao zany dia mandeha ny fanadihadiana zay ataon'ny mpitandro ny filaminana tonga ny fitsarana, mety avoasazy anao ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany. Misy karazana fitenenana eny amin'ny fiarahamonina eny namana lantoary misy ajoely hoe kely tsy mba mamindro, zay to hita fa me mahazo vahana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ahoana mety ho fahitanao an'io teny io? Ny fahitako an'io teny io zany dia fomba na rafitra na lamina na saina ny tanterahan'ny malagasy, ary napetraka ho votoatin'ny rafim-pampianarana na rafim-panabeazana malagasy mihitsy. Satria nahoana? Tsy ny gasy no namorona an'io rafitra io, fa nisy firenena vahiny zany zay napiditra an'io ka nokasaina ny tanterahana teto amin'ny firenena malagasy. Satria io rafitra io dia rafitra mampanaiky be fahatany zay baiko asaina tanterahan'ny lehibe na ny manam-pahefana. Zay zany le izy dia lasa nalaina tahaka taty amin'ny firenetsika. Satria fa iny ny rafim-panabeazana gasy raha ny tena teo hoe malagasy, de ozy indray hoe rafim-panabeazana gasy dia ny fototra tamin'ny fihavanana, ny fototra tamin'ny fifandeferana, ny fototra tamin'ny fifampitsinjovana. Ohatra, trano atsimo sy avaratra ozy ny fitenenana ka zay tsy malaiky alofana, zay tsy malaiky alofana. Ny zoko mandefitra zany fahendrena malagasy, asa vady-drano tsy vita tsy fanakona, zay indrindra. Fa
ilay votony ny rafim-panabeazana malagasy taty orina dia mifototra tamin'ny fampiasana herisetra. Mifandraika tamin'le lohevitra nyresantsika teo zany fa noavana anjambany eo no eo fifehezana sy tsindry be fahatany fampileferana anjambany eo no eo fifaninanana fifampitahana izay nitarika ny faniliana ny zaza eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Asa nahazotsika zany na mananaritiana hoe lay zaza mihitsy satria kely tsy mba mamindro de nailika teo amin'ny fiarahamonina. Ary hita amin'ny fomba fiteny nge zany nataony misy ajoely misy zao miteny hoe mangina fa mbola zaza ianao izany indrindra ohatrany hoe tena ailika mihitsy izy satria ve hoe zaza ka zay misy zany hoe toetsena zay novolena amin'ny tena le sotoavina na gasy ny gasy hoe mangina fa mbola zaza zany hoe mangina mipetra fa mbola firenena keliko ohatra zany azotsika ve le zavatra misy mepita zany le rafim-panabeazana ny rafim-panabeazantsika ho a de mifototra hoe fa nindraindrana hoe ny zoko mandefitra rehefa zay zoko mandefitra zay a de le kely zany no lehibe fa am'le rafim-panabeazana nanaraka indray ny lehibe no tsy maintsy manindry zay zany le izy de zao ny zavatra misy ny tena potika ao anatin'izay rafim-panabeazan'izay a de ny zaza satria ny fivelarany sy ny fitombony eo amin'ny fiheveran-tena ho tsara ho mahomby ho mahery no tena potika dia tsy nahitana le fahaiza miizy tsony ilay zaza rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny fahatandrana. Tena mahaliana le resaka namana lantaona misy ajoely ary satry hano ihany nefa fotoana manapetra noho izany amarana ny fandaharana aloha tsika nefa tsara ihany ny hanomezana sosikevitra izay ifanomezantsika eto mba hahafahana misoroka ny fahavoazana ara-tsaina ara-batana ary ara-panahy eo amin'ny zaza izay mety nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny. Marina de marina tokoa zany na mananaritiana ho fisoroana ary ny fahavoazana ara-batana zay na ara-tsaina ihany ko zay nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana ny zaza de zao voalohany mifanaraka amin'ny fivoarany sy ny filan'le zaza no tokony namboarana ny tontolony zany. Ohatra zany hoe asiana arofanina ny lavarangana ny tohatra ny fandriana avo asiana arofanina asiana fefo ny dobo ny zava-maranitra ny afokasika dia tsy atao takatry ny zaza satria mety ampidi-doza azy. Manarak'izay dia ampanaovana asa mifanaraka sy mifandraika ary mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batany zaza izy de fadina arak'izany ny mampibatazy enta mavesatra tsy mifanaraka amin'ny toe-batany na tsy mifanaraka amin'ny taonany ihany ko. Dia manarak'izay raha ohatra ka ibaiko an'ilay zaza ihany ny ray aman-dreny dia aoka ho baiko zay mifanaraka sy mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batan'ilay zaza zany no asaina taona ary tsy arahana tsindry na arahana fampitahorana na arahana fanambazana fa atao ampitiavana zany rehetrarehetra zany amin'ny fitaomana. Manaraka dia ho fisoroana ny fahavoazana ara-tsaina zay ateraky ny tsy fahamaliana ataon'ny ray aman-dreny dia sy vanina tsara ireo fahalalana na information na connaissance ozy ny teny frantsay zay omena ny zaza zany sy ireo loharanom-baovao na loharanom-pahalalana omena ny zaza ohatra hoe ny boky ny televiziona na ny gazety sy vanina tsara zany reny mba hifanaraka sy hifandrindra amin'ny fahafahamanao n'ilay zaza ara-panahy sy ara-tsaina de ianao ray aman-dreny no manolotra azy izany na koa miara-mijery an'ilay fandarana amin'ny televiziona amin'ilay zaza ianao de hitanao eo zany hoe tia no mifanaraka amin'ny taonany. Ary farany raha hibaiko eo an'ilay zaza ihany ianao ray aman-dreny dia aoka ho baiko hanao zavatra mifanaraka sy mifanetana ary amin'ny fahafahamanao ara-tsaina sy ara-panahy no omena sy asainao ataon'ilay zaza. Ohatra hoe kilalao-tsaina zay mifanaraka amin'ny taonany, tantara mifanaraka amin'ny taonany sy ny sisa de zao ihany koa aoka ho fijery maneho fitiavana ny fijerin'ny masonao, aoka ho feo malefaka no feo avoaka ny vavanao ary tanana mahay manavosafo fa tsy tanana kinga manambana sy mamelaka na
manongo. fisaorana sy fankasitrana no atolotra anao namana lantoary misy joely tamin'izay fanampahalalana izay nomeno zay fa tena zava-baovao ahafahana manabe ny zaza indray no eny androany eny azy izay ihany koa no masaka azonatolotra misaotra anao mpiaino naharitra ny aino hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny fandarana fanabeazana sy fianarana raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Tarkia, cœur de l'île. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mihintsy manantena fa dodiny ianao mba hiara-ianatra ny soratra masina amiko. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatovo ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Sambatra izay mino. Androantsika dia hijery lohateny madinika anankiray. Fizaran-dohateny ny joro ova volombelona tsinahy i Pilato. Melohan'izay nefa dia tsara hatrany ny ametrantsika ny fiarah-mianatra ny soratra masina ho eo am-piadantan'Andriamanitra dia mba ny fanan'Andriamanitra no ampianatra antsika tsirairay. Hanomana ny foa mampanahy ka izay rehetra ho atao eto dia tena asoa ny tenantsika ny fanahintsika eo am-piandrasana an Jesosy Kristy izay ho avy tsy ho ela eny amin'ny raho an-lanitra. Ivavatsika. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Ny famindram-ponao no natoy izao anay. Mangataka ny indra-fonao, mamela ny elokay satria olombelona moramora ny manisia sy mivary lavo izay. Tsy mba tanteraka amin'izay atao rehetra. Noho ny amin'i Jesosy kosa nefa dia tianao ny hamonjy anay. Ekeo anay ny sorona nataony mba hanavotana anay. Hianatra ny teninao izay dia sokafo ny foamam-pananay handraisanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny joro hova volombelona tsinahy i Pilato. Iza moa i Pilato? Pilato zany dia gouvernoura jentilisa. Ary tamin'ny androny no nisiany zany hoe fahalovana zany. Ny magaga nefa dia naniriny mba halalany marina i Pilato. Teo anatren'izany indrindra no mahagaga sy manaitra fa misy zavatra mifanohitra nisy raha ohatra ka
niona tamin'i Jesosy izy. Nahita mantsy io gouvernoura Gentlis io fa tena tsy nanantsiny zany Jesosy zany, tsy nanota raha tenena amin'ny teny hafa. Io gouvernoura Gentlis io de nientany tamin'i Jesosy ary nanamarina taminy tsy hitako izay mahadiso, tsy hitako izay manameloka an'io lehilahy io. Ary naniry andefa an Jesosy azy izy. Nitetsy anilany kosa nefa ny ray firenena amin'i Jesosy de nandahan Jesosy mihitsy ary nitaky ny afaty an Jesosy. Kanefa Jesosy ane tsy hoe handringana azy menakavy fa hamonjy azy menakavy. Koa manoloana ny fisian'ny fahalovana araka ny voalaza teo aloha de mety hisy ny fitsimbadiana ho aminy tsy izy, nefa hita zao ny famarinana. Pilato kosa nefa tetsy andaniny zany de tena niaiko tongotra aman-tanana fa tena marina i Jesosy io, tsy nanota i Jesosy io, nijoro vavolombelona tsy nahy ny am' Jesosy i Pilato. Tantarainy Jaonao fa imbe de be mihitsy ireo mpitondra fivavahana miara ny aina tamin'i Jesosy ireo no niezaka mihitsy hitsambotra an Jesosy ary hitondra azy ho tsaraina de homelona ho faty. Kanefa na de zany aza, araka ny fanambarana tany aloha hoe mbola tsy tonga ny fotoako. Zany hoe mbola tsy tonga ny fotoana anombonan Jesosy tamin'ny hazo jaliana de afaka foana izy. Fa tamin'ity indray mandeha ty kosa izy, efa tonga tokoa le fotoana de nosamborona tao Getsemane Jesosy, nentina teo anoloan'ny Ananiasy, avy eo tany amin'ny Kaiafa mpisorona be, mpitondra fivavahana zany, ary nentina indroa ihany koa nankeo amin'ny Pilato. Vavolombelona maro avy amin'ny saranga maro no natsonojaonina mba anambara maha Kristian Jesosy. Isan'izany le nitantaraintsika tery aloha, ilay gouvernoura Gentlis i Pilato. Izy no nitsaran Jesosy, fijoroana vavolombelona manan-danja tokoa no nataon'io Pilato io, satria Romanina ne zany Pilato zany no sady gouvernoura ary mbola mpitsara ihany koa. Jiosy sy olon-tsotra mantsy ny ankamaroan'ireo vavolombelona hafa. I Pilato de nafantatra ary tena niaiko tao am-pony fa tena tsy meloka zany Jesosy zany. Resy lahatra tokoa izy, fa tena miavaka tamin'ny lafiny rehetra zany Jesosy zany, fa tsy tahaka ny olona rehetra. Tsy mbola nahita olona tahaka an Jesosy Pilato. Ary nanamafy zany fandretsen-dahatra izany ny vadiny, raha nilaza taminy ny marina momba an Jesosy, ary de nampitandrina azy io vadiny io mba tsy hanameloka an Jesosy. Raha ny tena marina mantsy, de i Pilato tena mihitsy no nilaza fa tena tsy meloka Jesosy. Tsy indray mandeha io, fa intelo no nanaovany an'izany. Ary ny drafitry Pilato aza de ny handefa an Jesosy, tsy hanameloka azy mihitsy. Nanitona ny sainy ny fihetsika nasehon Jesosy. Ny loza nefa, ary matetika mahazo ny olombelona de ity: ny seza, ny voninahitra, ny laza. Fa resy ny fanereny vahoaka i Pilato. Ny vembeny izy tao anatin'ny fotoana fohy nampalemy azy ka namadika amin'ny feo fieritreretany. De ilay feo fieritreretana miteny fa tsy meloka ange io olona eo anao io e. Nanao ze hanomezana fahafampon'ny fanjakan'ny Roma sy ireo vahoaka i Pilato. Nefa samy tsy faly taminy izy roa reo tamin'ny farany. Ary araka ny tantara de nesorona tamin'ny Pilato ny haja amam-boninany ary natao sesy tany Gaule Frantsa izy.
lovatsofina ihany no nafantarina fa nanavitra azy ny fahaketrahana ratsaina de namony tena izy. Ny tantara voarakitra eo amin'ny jaona toko 7 ny andininy 7 jaona toko 7 sy ny jaona toko 7 ny andininy 4 sy 9 de ny zavatra misy nasehon'ny Pilato fa nambaran'iny telo ny mahatsy manatsiny an Jesosy. Vokatra izay de nosoratany teo ambony hazo fijaliana nisy an Jesosy mihitsy ilay soratra hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjaka ny Jiosy. Jaona toko 7 ny andininy 7. Zany no namarana ny fijoroany vavolombelona momba an Jesosy sy ny maizy azy. Na de teo aza nefa ny fanambarany fa tsy meloka Jesosy de nanameloka an Jesosy ihany ho faty izy. Ilay famarinana mihitsy no nijoro teo anatrehan'ny Pilato. Saingy no ny fianony ny fandrahoana amin'ny vahoaka de nomelono faty ihany Jesosy. Ohatra mahonena manahoana re zany momba ny tsy mifanarana izay asain'ny feo miferitreretana sy ny fo atao araka ny tokony ho izy. Indrisy fa olona malemy ihany ilay Pilato. Nisafidy ny anjara tsara teto amin'ity tany ity izy fa tsy mba nisafidy ny fiainana mandrakizay. Zasy ianao koa mety ho tratra an'izany ka nameloka ny marina fa namarina ny diso. Tandremo zany eo amin'ny fiainana. Nekenao ny maha Jesosy an Jesosy, mahandriamanitra azy, mahamasina azy, mahamarina azy, kanefa vokatry ny zava-misy ato amin'ity tany ity fanerena ve zany ankolaka sa mivantana, ny areny tany ve zany sa inona, de mety handahan Jesosy ianao indray andro. Fady indrindra zany. Aza manaro ny fiainana mandrakizay fa ny eto amin'ity tany ity de mety ho simba ary mety ho lao avokoa ka ho vomafy izay mandany Jesosy. Fa i Pilato teto de resy ny fanereny vahoaka azy. Homboy de nalefa ny hombona tokoa Jesosy. Aminao kosa aza, iza Jesosy? Mbola tianao ve ny handefa an Jesosy hombona indray eo ambony hazo fijaliana, vokatry ny ataonao, vokatry ny ratsy fikirinao, vokatry ny fahotana zay koboninao mandrakariva? Tadidio fa mila mibebaka ianao, mila mibebaka isika, ho avy tsy hoela Jesosy. Fa i Pilato tedy na de nahita fa marina Jesosy de mbola tsy maintsy nandefa an Jesosy ombonina tamin'ny hazo fijaliana ihany izy. Mihintsy manantena aho fa hifidy an Jesosy ianao fa tsy Barabasy akory. Atreo no fiarako aminao amin'ity an'ity. Ny namana Rila no teknisianina antsika zay natonga ny feo ho any amintsika tsirairay avy. De mametraka amin'ny mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR